Miala tanteraka amin'ny fampiasana taratasy irony antsointsika hoe dématérialisation irony ny orinasa afakaba rehefa manatanteraka fikirakarana ireo taratasy fahazoan-dalana manondrana na ihany koa mampiditra entana eto Madagasikara. Noho izany ary tsy misy intsony zany ny fivezivezena amin'ireo birao-mpanjakana samihafa ao anatin'ny fanatanterana ireny karazana antota taratasy ireny. Manomboka izao tsy misy intsony ny fampiasana taratasy amin'ireo fangatahana agrément sy fangatahana attestation de destination ho an'ireo orinasa afakaba. Fikirakirana elektronika avokoa ny tanterahana amin'ny alalan'ny module MIDAC izay ahitana rafitra ara-panjakana miisa 10 voakasika ny fikirakirana taratasy takina eo amin'ny dingana famoahana sy fampidirana entana eto Madagasikara. Tombony amin'ny fidirana amin'ny module MIDAC ny fahafahana manara-maso ara-potoana ny hetsika ataon'ny orinasa tsy afakaba iray sy ahafahan'izy ireo manatanteraka ny fangatahana alalana samihafa tsy ilana fivezivezena amin'ireo birao samihafa. Ohatrany hoe lesoka kely zany teo amin'ny fikarakarana ny autorisation zone franche rehetrarehetra reny ary indrindrandrindra teo amin'ireny zone franche izay efa tsy miasa intsony nefa tsy enregistrena zany hoe efa nijanona zay. Ka lasa nisy ohatran'ny différence zany entre ny DPM, ny douane, ny ministère de l'industrie. Ka izay zany nahatonga anay hoe mba tonga ahitana ny traçabilité ny autorisation rehetrarehetra isan-taona dia apetraka ao anaty MIDAC le izy dia hita eo foana zany hoe mbola actif ve ty zone franche ty sa tsy actif, manana autorisation any amin'ny DPM ve izy, manana autorisation aty amin'ny douane ve izy, manana autorisation avy amin'ny industrie izy. Dia zay zany ny ahafahana miasa tsara hoe manara-maso tsara ireo zone franche. Ny fampidirana ny orinasa afakaba amin'ny fikirakirana ny antota taratasy amin'ny alalan'ny module MIDAC dia namora ihany koa ny fanara-maso ireo orinasa misy loko orinasa afakaba raha ny fanamarian'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Tena anisany zavatra anankiray ahafahantsika manara-maso andrena entreprise milaza fa anatin'ny zone franche nefa tsy anatin'ny zone franche hita tonga dia hita taratra amin'io amin'ny zavatra apetraky ny irana mametraka an'io. Zany mahatonga anazy teniko teo raha hitanareo hoe ny félicité ny zareo ministère en finance amin'ny direction générale en douane sy ny amin'ny gasnet satria manampy be mihitsy amin'ny ministère ny industrie sy ny développement secteur privé manampy be amin'ireo lazaina fa amin'ireo zone franche ireo misy an'izao soso dia hita taratra amin'io mihitsy izy rehefa atreto tsy isan'ireo ahina ho isan'ireo manao osika ireo orinasa afakaba misitraka ny tombotsoa amin'ny AGOA noho ny fanara-maso entitra atao ho ny tale général ny ladoany. Ny tanterahana androany teto amin'ny Carleton Ampefilo ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny filo tale général ny Gasinet sy ny ministre indostrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary ny sekretera général ny ministère ny vola sy ny fitatanam-bola mikasika indrindra ny fampidirana ireo orinasa tsy afakaba ho isan'ireo mampiasa ny module MIDAC amin'ireo fangatahana taratasy fanjakana samihafa.